Alleloia, alleloia. Mirabantsika tratran'izao maraina ny 17 aprily 2020 zao ary tonga amin'ny andro 1 isika amin'ny anina sahaza. Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao ary ny fanay masina ny kasika ny fonao ahatakaranao ny tenin'Andriamanitra androany. Amen. Ny lohateny izay hodiniantsika androany dia ny hoe sahy manontany izay ilainao. Sahy manontany izay ilainao. Amen. Ao amin'ny Matthieu 7:7 dia miteny toy izao hoe mangata dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dodono dia hovahana ianareo, ho anareo ny varavarana. Averiko indray, mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dodono dia hovahana ho anareo ny varavarana. Amen. Betsaka ny olona miaina amin'ny fahakiviana sy ny tsy fahampiana satria tsy nangataka mihitsy izy ireo. Nefa hoy Andriamanitra hoe mangata. Toy izy no mangataka, toy izy no mitady, toy izy no mandondona. Ny faharetana mantsy dia anisan'ny atao hoe finoana feno fahasahiana. Tsaro fa tsy manahirana an'Andriamanitra ianao, fa mampiseho ny finoanao hoe sady vonona izy no afaka mamaly ny fangatahanao. Aza kivy amin'ny vavaka raha mbola ao anaty sitrapon'Andriamanitra izany, satria efa isokatra amin'ny varavaranao anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Jerevana eo anaty Baiboly ilay mpitondra teny azafady be fikirizana ao amin'ny Luka 9:20 dia tsy nitsahatra nanantona ny mpitsara tsy marina mandra-panomezany rariny azy, satria tsy nentina angataka hoe amin'izao fotsiny izy fa tsy nentin' janona nigrina mihitsy izany, ny insiste izy, tsy nety nijanona nangataka fotsiny izy. Raha namaly ny fikirizana mpitsara tsy marina, maika fa ninao ve tsy hovalian'ny rainao be fitiavana ny an-danitra? Zao ny fomba fampiarana ny tenin'Andriamanitra io. Soato ireo fangatahana vavaka atao hoe anankitelo ohatra lehibe indrindra ataonao. Manolora tena hitondra izany ao anatrehan'Andriamanitra isan'andro ianao mandritry ny 120 andro manaraka. Misy secret 120 andro mbola ho azavaiko amin'ny fotoana hafa. Fa manolora tena eo izany hitondra n'ireo vavaka izay soatanao ireo anankitelo lehibe indrindra ohatra isa maraina mandritry ny 120 andro manaraka, dia matoky azy ary teneno aminy fa aoka ny sitraponao Tompo no tontosa. Amen. Dia izao tazomy ny adiary ny vavaka ary soraty izay famantarana hoe ahoana ny fandrosoana izay avalin'Andriamanitra. Indray mantsika rehefa mivavaka dia mamaly iny Andriamanitra dia adinitsika, nefa ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe orfanahako aza misy adino ny fahasoavan'Andriamanitra na dia kely aza. Amen. Ny vavaka am-pasahiana sy maharitra no fanalahidy manokatra amin'ny varavaran'ny lanitra ho anao. Amen. Hivavaka tsika ary. Raha io tonga pasahiana sy faharetana ao androany. Tsy tsahatra angataka ao raha tsy mahita ny valiny, satria mino fa sady mahay no vonony ianao. Matoko ny fotoananao sy ny fahendrenao ao. Sokafy ny varavarana izay ianao irery ihany no afaka manokatra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amen. Androany ary matoky ianao sahy manontany izay ilainao amin'ilay rainao an-danitra ao. Ary raha ohatra ka nakasika anao ty teny ity dia mangataka aminao zarao any amin'ireo olona namana, mpiara-miasa, fianakavianao
izay hitanao fa mila n'izany teny zany ihany koa. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao a ampitiavana be lehibe Docteur Ina Telesforiany.